mantra no ka ampierika ny tsiraray avy aoka ny fahalinana iray manontolo dia ho any aminao Jesosy Kristy aoka ianao Andriamanitra no azo ny toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy ampy izay ny fotoana very tamin'ny zavatra tsy mampandroso ny fiainam-pananay fa manomboka amin'ity fotoana ity Jesosy dia aoka hisy zavatra vaovao aleloia aoka hisy fo anaiky ny fahalehibiazanao ho tena iankohako anatrianao marina ny tsiraray avy Andriamanitra aoka tsy hametraka ny izay mety hisokajin'ny fiarahamonina anay izahay eo amin'ny fanatrianao Andriamanitra fa aoka izay valeur ametrahanao ny tsiraray avy Andriamanitra no entina eto anatrianao androany dia amin'ny anaranao Jesosy tsy ao ambadiky ny hira tsy ao ambadiky ny teny fa miankohaka izay Andriamanitra satria manaiky anao sahady izay fenao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay ary amafisina isan'andro fa ny tenanay dia anao amafisina isan'ora fa ny fisainanay dia anao amafisina isa-tsegondra fa ny aminay ray manontolo dia efa voatokana ho anao Andriamanitra dia amin'ny anaranao ilay masina tsy miova mandrakizay nanaovanay zavavaka izany aoka ny fanainao masina no ameno ny tsiraray avy afahanay mora tarihy ny fanainao masina Andriamanitra tanatan'izay fifadikana izay dia nampianatra izahay hoe nampianatra ny nofinay izahay tsy hitarika ny fisainanay na mombanay fa tena nampanekeny ny fitarian'ny fanainao masina dia aoka Andriamanitra tsy ao anatin'ny fifadikanay ihany izany fa mandrakizay Jesosy dia tsy hitarika anay ny nofinay nametraka ny safidiny eo amin'izay zavatra tokony ataonay Andriamanitra fa aoka ny fanainao masina foana amin'ny fotoana rehetra no hitarika anay amin'ny antsipiriana amin'ny dingana izay rehetra tianao tongavana amin'ny fiainanay dia aoka anaiky ny fitarian'ny fanainao masina izahay amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay amen dao tsika maka ny salamo fahavalo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fahavalo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia raha sitraka reo dia andao tsika rehetra mihitsy miaraka mamaky an'izany ho voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra tafatoetra ny foko ny fanahiko no hira sy ankalazy ny foazy riva ny solokanga ny fomaraina koa aho hideranao eny amin'ny firenena maro a Jehovah ary ankalazanao amin'ny jentilisy fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao misalatany ambony lanitra ianao Andriamanitra araka hoe ety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao amen ataontsika vavaka izany amin'izao fotoana izao mivoninahitra izy aoka izy tena ahazo ny fonao androany ataontsika anaiky ho babin'Andriamanitra androany amin'ny anaranao Jesosy reto izay Andriamanitra manaiky ny ho babinao manaiky ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra foazinay ny aminay rehetra Andriamanitra mba hiteranao ny tanana ny tongotra ny maso ny fonay ny aminay ray manontolo dia ho ampiasainay nomezana voninahitra anaranao Tompo ny aminay rehetra koa dia ampiankofanay anatrianao Andriamanitra antsafidy fa tsy antery Jesosy ny fibanjinanay ny zavatra nataonao taminay Andriamanitra no mahatonga anay ho toritory fo eo anatrian'ny fahatsaranao Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavana eny Jesosy misaotra ny amin'ny famindrampo tena mahagaga loatra Jesosy izany alehiben'ny fitiavanao anay izany fa na dia tsy mendrika na ny andray an'izany ary izahay dia indro ianao tsy naniraka olona fa ianao tena ny minty Jesosy no tonga ho famonjenao ny tsiraray avy dia misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy asandrato ny vavakao androany feno ny fisaorana androany feno fisaorana ny vavanao androany isaora izy ny amin'ny asa-pamonjena nataony isaora izy ny amin'ny fanehoam-pitiavana nataony tena Andriamanitra dia milaza fa toy izao ny mitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zasy anao zany manana programa Andriamanitra ny nananantsika fiainana mandrakizay ataontsika hisaotra azy ny amin'izany aleloia asandrato ny fisaorana androany aleloia amin'ny anaran'i Jesosy
Tsisy azo arina aminao na iza na inona Jesosy. Fianao dia mamirapiratra mandrakizay. Tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aoka ny lohalika sy ny voarehetra iondrika eo anatrihanao ary ilaza fa mpanjaka ianao. Andriamanitra mandrakizay. Manjaka eo amin'ny fiainanay Jesosy. God
Mba tsy handany lera amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fanana fa andeha tahaka ny olon-kendry Andriamanitra anorona ny trano ambony vatolampy dia ianao zany Jesosy dia irizo izay fanahy masina aoka androso isan'andro hitombo fity aminao isan'andro aoka ho fifaliana ho anay ny mandeha araka ny planinao na dia tsy takatry ny sainay aza ny fomba fitondranao aoka hankasitraka aoka hisaotranao amin'ny fotoana rehetra nasarotra za ny lalana mankany an-danitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakanay tsy hoany nasarotra za ny lalana mankany an-danitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakanay tsy hoany fizahoandro sofona ninona manolo tompotsy emotao fanaraka anao tano mafiao tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raisony fianako hoanao irery ao tompo hoanao irery ao Jesosy ao tsy ho zarazaraina fa anao atokanao anao mandrakizay nasarotra aza ny lalana makany nasarotra aza ny lalana fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy ataoko sakanay laza ihany nasarotra mety andalora paratra mety andalona aretina ny tsy fisiny fizao tompo mety ho
Jesosy ny amin'izay ho avy tsisy asaraka anay avitiavanao mandrakizay. Ianao no antony iranay, ianao no antony fisinay. Tsy afaka miaina tsy misy ianao zay Jesosy. Te hira ny fahatsaranao zay mandrakizay. Ompiankoka marina mpakatony teny. Anaiky hoentin'ny fananao fotoana rehetra Jesosy. Anaiky aneo ireo toetra tsaranao rehetra Jesosy. Anaiky hamono ny maizy anay fa ho velona mba ho trano fonenanao, mba ho takona sy ho foana tanteraka ny aminay Jesosy. Fa izahay no hita ny fitiavanao, ianao no hita ny fitiavanao no hita Jesosy. Aoka ho feno anao zahay. Ny herinay Jesosy dia ianao irery ihany. Ny fahombiazanay dia ianao irery ihany. Hitsaoka anao mandrakizay ny antom-pisinay. Raha misy fotoana Tompo mety tsy tsaroanay izany, aoka narina anangana anay fotoana rehetra ny fanahinao masina. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut
en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire, tu es tout pour moi, mon Seigneur. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es ma mélodie, oh, à jamais le sujet de mes louanges. Yeah, 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 yeah. Tu es le chant, tu es mon chant, tu es toute ma vie, oh, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, oh, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie, tu es le chant que je chante, tu es le chant que je chante, tu es ma mélodie, oh, tu es le chant, mon chant, ma vie, mon âme aussi, à jamais le sujet, le sujet. Oh, yeah. Ooh, 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 à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Jag nog vet ni fuk mandaki zaya now nu deraik. Jag nog vet ni fuk mandaki zaya now nu deraik. Jag nog vento ni fuk mandaki zaya now nu toerana tompoko azafady tonga amin'ny fijona vavolombelona voalohany mandroso tompoko mandroso satran' Jesosy tonga eto tamin'ny alatsinainy zany le fifadikanina iny dia nitorotenin'ny pastera nisy hoe hanankapo zay dia osy ny fanontaniana hoe
inona ny anakaponao, dia izy koa ny teny hoe dinoy ny tenanao, dia zao ny teneniko hoe Jesosy inona ny anakapoko, tsy fantatr' izay anakapoko. Dia fa zany nefany ny teniko pastera hoe herinandro fanitsanana izay toetra ratsy, sasany mba nangetaheta fa tsy fantatro koa ilay izy. Dia noho ny hariva tany an-trano nisy olona tonga tao an-trano, dia niresaka izay, dia tezitra, dia rehefa tezitra dia vazavaza be mihitsy dia avy eo gaga taloha raha mivazavaza be efa fanaoko izany raha mivazavaza be taloha dia ohatran'ny hoe afa-po, ohatran'ny hoe normal ilay izy. Fa tamin'iny alatsinainy ariviny tonga dia menatra ny Jesosy, dia menatra n'ilay olona rehetrarehetra teo, dia ny foko avy hatrany tonga dia voakasika ohatran'ny hoe toritori be ny foko. Dia fantatro izany hoe izay ilay toetra ratsy tokony ialana, dia ny fanifonako tamin'i Jesosy. Dia ankoatran'izay kosa mpanamary be inona moa izany mafoloha, ary rehefa mafoloha dia niveriko hoe qualité izany. Nefany nampahafantarin'i Jesosy tamin'io alatsinainy io izany fa tsy qualité izany satria matezitr'olona. Dia efa mangataka amin'i Jesosy izany mba ahangina araka ny toriten'ny mama matetika. Dia tamin'ny 2016 tonga voalohany teto amin'ny hvkl teny amin'ny tranomanga, ary talohan'izay dia olona marary andoha foana, ary dia lazain'ny dokotera fa hoe misy tumeur ao amin'ny lohako. Dia izy ty kambana ty madame ty, dia le kambana taminy matiny izay aretin'izay tamin'ny taona firy moa? Tamin'ny 75 oui. Dia tamin'ny 2016 zany izy no niseho teo amin'ny fiainana indray ilay aretina. Dia dia ny dokotera zany misy tumeur, dia kanefany tao elanelan'izay zany dia ilay sasany ilay mankany amin'ny hvkl, dia nisy fandraisana fanasan'ny tompo, mbola narary andoha tonga teo, fa tamin'ilay fandraisana gaga fa niala ilay aretina andoha. Dia avy eo tao aorianan'izay rehefa nankany amin'ny dokotera hoe contrôle zany dia gaga be ilay dokotera hoe andray ary toa tsisy tsony. Dia raiko Jesosy fa tena miasa izy. Talata tao alohan'ilay izy tonga tany amin'ny tranomanga larobia izay fotoam-pandraisan'izay dia nitarafina ny lohany, dia nitarafina dia hoy izy ny dokotera hoe misy karazana lavaka anankiroa le sanina le tumeur zany. Dia nanao contrôle laka misy après an'ilay fandraisana, dia tonga dia tsisy izay le izy tonga dia nifoanan'i Jesosy le izy tsisy fametrahan-tanana fa tao anaty fandraisana. Dia io izy io voninahitra ho an'i Jesosy. Mbola mitsikitsika aminareo. Da tsika tiaka mafia ho an'i Jesosy. Kristy mandroso tompoko. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany mijoro fahavolobelona androany satria za hitanareo mijoro eto tsy ohatr'izao taloha. Olona nisedra zavatra be dia be tamin'ny fiainako dia dernièrement za tao anatina tokantrano toxique be, dia nanao dépression, nanao 5 tentatives de suicide afaka hijoroako fahavolobelona eto izany zavatra izany dia tao anatin'izay no nanana namana ampanahy nanana ray aman-dreny ara-panana naraka anahy maromaro izy izay fantatsika rehetrarehetra izy fa tsy dia ho tanisaiko eto daholo, fa nanaraka anahy foana dia nisy fotoana nefa nanomboka niarina izany dia ao anatin'ny fiarenana ianao tena hoe nanampy anandrindra nampiarina na vetivety satria même pas mois et demi izay
nampiarina na vetivety ny tenin'Andriamanitra. À chaque fois za mitady solavaka dia iny ataoko sakafo, ino vitaminako, ino solona antidépresseur, ino solona stressam, izay anxiolytika rehetrarehetra, iny daholo ny solony. Za mitsangana eto hoe efa olombelona, efa olona ao amin'ny Jesosy. Fa talohan'izao raha mijery ananareo talohan'izao tena tsisy raisina mihitsy, tsy mitsiky mihitsiny dia nefa izao gaga daholy ny olona hoe fa inona nataondry Kristel napitraka andry ohatr'izao vetivetika. Tena hoe avy aiza ny force andry dia za moa miteny foana hoe avy amin'ny Jesosy Alléluia. dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra iainana isan'andro. Dia ny tenin'Andriamanitra lefa ny olona aminao, ny tenin'Andriamanitra lefa ny rainao ara-panahinao, tsy hoe tenin'Andriamanitra hoe iny fa tonga dia nona dia adika fa iainana mihitsiny. Dia indray mandeha izay za ao anatin'ny fiarenako ohatr'izao mbola sy nanomboka tamin'izay ny fifatikananay, dia nefa nitato amin'ny hvkl efa nanomboka dia tonga ny vavaka. Nisy tenin'ny pasteur Rodolphe Asay tao anatin'ny toroteny, dia io teny io nakasika anany izy satria za tsy navita mipardonner ny olona nampijaly anahy. Ny olona ny fofony haiko vitako mipardonner anazy, fa ny olona nampijaly anahy tao anatin'ny fiainako ny tokantranoko izay tsy vitako mihitsy. Dia niteny pasteur Rodolphe io dia ny izy moa tsy dia hoe nakasika loatra ny fiainako, fa ny toe-poko ny kasihan'ny izy hoe mila mavita mipardonner anao amin'ny fiainana satria rehefa tsy mipardonner anao dia anao micrée prison amin'ny tenanao. Fa une fois anao mipardonner dia tena ohatrany hoe anao kaiky ny olona navoaka tao anatin'ny prison, dia ohatran'izay ny fiainako. Dia itsoroko vavolombelona satria minao fa mbola betsaka ny olona miaina an'izany dia ny solution tsy fanafody, ny solution tsy ny teny namana, ny solution tsy mijery vidéo amin'ny Facebook, fa ny solution raha hijery vidéo anao dia toroteny jerena, ny en direct rehetrarehetra jerena ny tenin'Andriamanitra. Solution tsy any anatin'ny boky vidiana lafo be amina euro na amina dollar ho an'ny hoe conseiller conjugal, ho ana olona manao psychologie sy ny tariny, fa ao anatin'io baiboly io ny solution. Dia ao daholo ny teny rehetrarehetra manavitra anao dia mampitraka anao. Satra betsaka ny tompoko. Merci. Olo-baovao ianao zany zao. Ie. Zao tsika tiako an Jesosy. Mandroso tompoko. Témoignage manaraka, olona mpanaraka radio sendrana eno dia aleo suspense ny ambany. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra. Tahin Jesosy tompoko. Za koa androany vao tonga eto amin'ity fitoam-bavaka ity dia natongavako teto voalohany indrindra za mpihaino radio, mihaino karazana toroteny be dia be amin'ny radio dia nandritran'iny 2022 iny koa naray teny soratra masina foana hoe sambatra izay mangetaeta ny fahamarinako ozy izy. Dia taty anatiko natsapa hoe mivavaka ako amin'ny fiangonana anankiray izay tsotononiko. Tsy tsapa amin'ny fanahy hoe tsy izany ilay zavatra ilaiko. Dia mamadika radio dia tampoka sendra an'ilay radio 90.8 dia naheno toroteny tamin'izay dia ozy izy hoe wow, izany ilay zavatra tena ilaiko. Dia tamin'ny desambra tamin'ny herintaona angambany ako nanomboka nihaino radio dia hatramin'izao mihaino radio foana, fa ozy izy hoe misy andro iray akanesako any amin'izany fitoam-bavaka izany dia androany tonga eto. Dia manampy anahy ilay toroteny tena mianatra efa talolohany efa niova fo, fa ilay toroteny tena hoe manampy be anahy zany, tena hoe mitazona anahy hijoro androso kokoa amin'ny fiambonana amin'ny Jesosy. Zay. Lao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy misy namana anankiray koa tonga eto mino fa maromaro ny olona mpanaraka radio tonga eto fa tao anatin'ilay radio no natsapany hoe tsy izay ilay nofo omena nofo fa mila manome izay takian'Andriamanitra tsika mba ahafahantsika mihoana sy mifanena amin'Andriamanitra. Manasanao hitsangana ndao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny pasteur Hery. Alléluia. Alléluia. Ahofahofa ny tananao dia daholo tsika hivavaka hisaotra an'i Jesosy ny amin'izany vavolombelona izany. Raha io misaotra mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa renay sy tsapanay fa velona sy miasa ianao
eo amin'izay rehetra miandrandra sy manantenanao ary misaotra fa hainao mikasika ny foniny tsirairay avy mahainao ny manangana fiainana izay fiainana mety efa tsy azo jerena intsony fa rehefa mifanena aminao ilay tompony fiainana dia miova ny zavatra rehetra mankasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra voninahitra tolotra ho anao rery amin'ny anaran'i Jesosy amainina mazoa toerana ianao aza matahotra ianao fa tsy izany hitondra ny hafatra eto ampiomananao fotsiny ahako melohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra halleloia misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka 2:1 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho ary hijoro eo ambonin'ny manda hiandra hitako izay olona zainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako amen Habakoka no nytenen'ity tenity nisy zavatra nandalo teo amin'ny fiainany tahaka an'izao mpaminany io Habakoka io fa tsy mitovy amin'ny mpaminany rehetra ao anaty baiboly izy satria ny fomba fitenenana Andriamanitra aminy dia miresaka mivantana manao conversation zany hoe miteny izy dia miteny Andriamanitra dia tamindray andro izy nanana alahelo be tao anatin'ny fony hoe tena mifamaninana ny olona ny ratsy dia ratsy ny fiainan'ny olona nefa tohatra ny tsy mitsangana Andriamanitra mamaly dia tsy mitsangana Andriamanitra mitsara ilay ataon'ny olona dia nanontany tamin'Andriamanitra izy hoe fa maninona ianao ny tsy miteny dia maninona ny jerenao fotsiny avelanao an-talo ny faratsiana rehetra mety ianao angamba mipetraka eo amin'ny toerany Habakoka androany misy fanontaniana be dia be mitamberina eo amin'ny fiainanao dia manontany ianao hoe fa maninona Andriamanitra ohatra ny efa ela mivavaka fa tsisy valiny fa maninona ianao ny tohatra mijery fotsiny dia mamela an-talo ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka an'izao dia zao valiny vao avy nyteny Habakoka dia namaly teony eo Andriamanitra dia ozy izy voalazany tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2 dia namaly Jehova ka nanao hoe sorato ny fahitana ka ataovy velona tsara ny soratra eo amin'ny fafany mba ho azo izay mihazakazaka ho vakiana azy zany hoe teo Andriamanitra dia namaly azy androany koa Andriamanitra maly anao le fanontaniana efa ela tsy voavaly tao amin'ny fiainanao fa androany Andriamanitra maly azy le problème be dia be fa hatramin'ny fotoana ela ohatra ny tsy hitanao izay issue aiza ny lalana androany Andriamanitra maly azy satria ho ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mpanompo ny teny rehefa avy eo dia ao anatin'ilay teny ny finosana misy ny zavatra andrasanao hatramin'ny ela amen teka mafan'i Jesosy tsika iresaka aminao Jesosy androany amen ary andre azy ianao fa zavatra ray no tiako tonga ao anatin'ny fonao androany atao fenony etaeta ao anatinao fa hifankahita amin'Andriamanitra androany tadidio fa ny tavoangy anankiray raha feno dia tsy azo ampidirana nininina tsony fa tsy maintsy videna io izay vao ampidirana vaovao ny telefoninanao raha feno ny mémoire raha te hampiditra zavatra ray ianao dia ozy izy hoe libéreo ny espace aloha vao afaka mampiditra ianao fa za miteny aminao androany aza libérena fotsiny ny espace ao anatin'ny fonao fa formateo halleloia mba ho afahan'Andriamanitra mampiditra programmation vaovao ao anatinao dia izay ny baiko anao miala eto manomboka androany amen ho avy ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra rehefa avy eo fa ho za aminao hoe atao feno ny etaetanao satria ny etaetanao no hamaritra ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy mitovy ny etaeta nananany Zakaiosy sy ny ananan'ilay lehilahy anankiray atao hoe tantapa etiopianina Zakaiosy tonga dia ozy izy andrasako amin'ny coin io Jesosy dia ekarako any ambony azo fa le tantapa etiopianina niala avy any Etiopia nandeha kalesy tonga tany Israel hitady an'Andriamanitra dia inona no nataony tonga tany Israel izy dia tonga tao amin'ny tempoly dia niverina andeha ody dia teny an-dalana andeha ody ny namangin'Andriamanitra azy dia nanirahany amin'ny Filipo dia rehefa voaray ny teny dia ozy izy way io misy rangoka inona ny problème tsy atao batisa
satria fa etaeta velona tao anatiny ny fanena amin'andriamanitra dia ny valian'andriamanitra olona avy any alavitra ny batain'andriamanitra tonga namaly teo. Androany te hiteny aminao, mety avy lavitra ka aby ianao zao tonga eto androany, tsy maninona, mbola tsy lavitra noho ny avy any Etiopia zany, fa amaly ianao andriamanitra androany. Mety natokavanao eto zao ny enjehana problème be dia be, fa hoy izay hoe androany koa ny fankahitanao aminy androany. Tsakany eo miterina misy ianao, atao hivavakitsika, atao feno ny etaetanao androany dia mendradrahan'andriamanitra fa eto izy amaly anao. Raha io misaotrany amin'ity fotoana ity, misaotrany amin'ny fahafahanay manatona anao amin'izao ora sy fotoana izao. Eto izay miaraka amin'ny etaeta mendrandra sy manantenanao androany. Ny fona io tena liberenay mihitsy Jesosy a, ahafahanao miditra, ahafahanao miasa, ahafahanao mamanga, raha ahafahanao mampiditra indray programa vaovao anatinay. Miandro ny teny izay tahaka ny Habakoka androany ka hiteny hitsangana eo ambonin'ny fitazanako androany. Iandro izay olona izay ny amiko, miandro izay olona zainao izay Jesosy, mangetaetanao izay. Nisadrata amin'ity fotoana androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy, orakoraka tehaka mavibetsika indray ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Ndotsika ity tanana mafy be eo amin'ny mpanjaka, ny mpanjaka sy raha misy miendrika ho amin'ny fiakofana, miendrika ho amin'ny fiderana, miendrika ho amin'ny fitsahoana, tsy olombelona na iza na izy, tokana ny antony atongavantsika rehetra eto androany anome voninahitra n'ilay mitoetra miseza fianderana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, mendrika mandrakizay satria izy no nitondra amin'ny fahotantsika, izy no niaritra ho antsika. Ozy Paoly zay hoe tsy tamin'ny anaranay ny nanaovana batisanareo, fa amin'ny anaran'ilay mpamonjy tokana sady tia antsika mandrakizay, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andaontsika ity tanana mafy be anome voninahitra azy amin'ny orakoraka ho amin'ny mpanjaka antsika. Alleluia. Enoy kely ane kely fotsiny dia vavaka sika rehefa avy eo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy nanao ny elefanta ary mbola izy ihany koa nanao vitsika. Ny marina raha ny fahalehibiazan'Andriamanitra tsy possible izy ianao zavatra faran'izay bitika, satria raha lehibe any tanany tena ngeza be, ary ny zavatra vita ny olona goavana dia tsy zavatra kely fa goavana oatra azy. Sarotra be hoe ny andrafitra tanana vitsika avy amina tanana goavana be. Eritrereto saina dia manova zavatra ianao dia mba ataovy hoe zavatra faran'izay bitika ny ataonao nefa hitananao ngeza be ohatr' izao, tsy vitanao zany. Dia eritrereto ao anatin'ny vitsika io mbola misy fo matoa mihetsika sy miaina. Misy fo ny elefanta, misy fo ny olombelona, fo ihany koa ny vitsika. Ary ankoatra ny vitsika hita masina mbola misy ny atao hoe virus, bakteria, faran'izay bitika mbola kely lavitra no vitsika, fa Andriamanitra daholo nanao azy. Alehibe tahaka ninona no ametrahantsika an'Andriamanitra, fa isika no isandoka ninninona amin'izay zavatra vita an'Andriamanitra ka hijorontsika fa mahavita azy sika. Tadidio fa izao no lazain'i Jesosy, izay tsy hitany masontsika nefa nataony tanteraka eo amin'ny fiainantsika, ary izy mampanantenantsika fiainana mihoatra no izay hitany masontsika. Tsisy lehibe ohatranao Andriamanitra. Tonga eto izay manaiky ny fiandriananao. Ndaontsika tena naiky ny fiandrianan'Andriamanitra ho fa fany amin'ny lanitra ny tananao. Iza moa ny lehibe tahaka anao? Iza moa no lehibe mihoatra anao, ry avo indrindra o. Iza moa no lehibe mihoatra anao. Riandriamanitra, Andriamanitra, riandrama litinia
zao iaraiky fa anao ny hery toy ny rano be ny firandrana toy ny rano be no firandraonany mandraky zany ianao no alfa sy omega zao rehetra izao rehetra izao iaranandrabe anandrabe kaiterana fizamu lehibe mihoatranao fizamu aza hidina tanatsika fa hoentsika sanatra eo anatreny seza fiandrianany sy to sady masina marina mendrika mandrakizay anio zay Andriamanitra miakohaka eo anatreny fiandriananao manaiky ny fahalebiaza ny herinao sy ny fahatsaranao manaiky izay fa tsinitsinina raha tsy teo ianao ary manatitra zay fiankofany eo anatrenao ny amin'ireo karazana kasika sy famangina fanovampiainana fijoroana mandrakariva manambara fahamarinana eo amin'ny fiainanay raha eo azy izahay nomena voninahitra fa oka ny anaranao rery mandrakizay ny zavatra rehetra metika tsara eo amin'ny fiainanay dia tsy misy avy aminay zany fa avy aminao fa reny le tsy mety reny Jesosy reny zahay reny fa noho ianao dia nao le Andriamanitra marina sady tsara mitantana anay eo amin'ny lalan'ny fahamarinana manambara teny fiainanao anay mampijoro anay amin'ny sitraponao mitahiry ny fonay adio isan'andro tsy ny fo n'olombelona fa ny fonao Andriamanitra misaotra mamboatra anay mampandroso anay araka ny teninao mandrakariva izoranay amin'izany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mitenena Jehovah miaino ny mpanomponao amen ndao-tsika ity an-tanina mafeo an'Andriamanitra maniry ianao azo toerana alleluia marina misy fotoana tsika indraindray manontany tena amin'Andriamanitra tompo manoloana ny zavatra rehetra mitranga sy lalovana eo amin'ny fiainana manoloana ny ady manoloana ny karazana fanoherana misy eo amin'ny fiainana toy ny aretina ao atokantrano zavatra mitranga be dia be zay hitany masosika dia misy fotoana ianao manontany tena amin'Andriamanitra dia zao mifanontaniana petraka eo amin'i Jesosy Jesosy fa inona mba hazavao amiko hoe fa mba tiako ho fantatra hoe inona no antony tena hoe mba hatonga iaina ao anatina karazam-pifaliana miatrika an'izao zavatra trehako zao ahoana ny ananako fifaliana miatrika fahasarotana misy zavatra tena tsy mampifaly mihitsiny fa dia Andriamanitra nefa miteny aminao mifalia mandrakariva dikany mifalia mandrakariva mifalia maraina mifalia atoandro mifalia hariva faria amin'ny alina mifaliana amin'ny zavatra tsy mampifaly azy mifaliana amin'ny zavatra mampalahelo dia ahoana Andriamanitra ahoana ny ananako an'izany dia namangy ihany tompo arinoko fa ho anao ihany koa ity teny androany ity andao-tsika ity an-tanina mafy eo an'Andriamanitra ny zavatra anankitelo asehon'Andriamanitra ny fiainantsika misy ny atao hoe fahatsaran'Andriamanitra dia misy ny atao hoe fahatokian'Andriamanitra Andriamanitra dia milaza ny farany izy hatramin'ny voalohany ary ny Baiboly dia milaza amin'ny bokin'i Isaia fa miteny sy manambara izy izay mbola tsy natao akory
Zany hoe Andriamanitra dia mahalala ny omeganao ao amin'ny alfany. Dia rehefa Andriamanitra no miteny ka manao teny fikasana amintsika, dia tadiova zavatra tsy takatry ny saintsika izany satria Andriamanitra no miteny. Raha Andriamanitra no miteny aminao hoe ohatra ilaza aminao izy hoe any aoriana any ianao ho mpamatsy be mihitsy ohatra. Nefa ny zavatra iainanao androany na no arapaka an'io aza tsy misy. Dia zao Andriamanitra tsy mijery anao eo amin'ilay toerana misy anao vao hiteny zavatra avy ao am-pony ho anao, fa izy manambara ny omeganao tao amin'ny alfany, amin'ny mahalfa azy. Dia ahoana fisehoan'ilay izy? Raha miteny zao Andriamanitra hoe fa mangimpa notronona ho antsika ty tao an'ity, dia ahoana ny sitrahako an'izany hoe hamangy amin'ny fanotronan'Andriamanitra? Ahoana ny fomba isehoany zany? Any am-pitan-dranomasina any dia nisy olona tovolahy kely vao tamin'ny herinandro lasa teo, miara-mivavaka izy sy ny reniny, tonga dia nahitany Jesosy izy nivanginy Tompo. Dia mijoro Jesosy eo ampovoan'ilay vavaka. Dia hozy izy mama mivariana be anjery azy fa sady latsaka ny ranomasina. Il est là maman, il est là. Aiza hozy izy mama, le mamany tsy mahita fa izy nahita an'ilay izy. Sady latsaka ny ranomasina. Tonga dia niova ilay tovolahy. Lasa tia mamaky baiboly satria niona tamin'i Jesosy. Lasa nanana fiovam-po tsy miaina amin'ilay fiainan'ny tanora mitady izay asony tenany ireny, fa lasa mibanjina n'Andriamanitra miaraka amin'ny toe-po tonga dia torotoro ao anatina karazana fiovam-piainana hiaina izay akasitran'Andriamanitra. Tezara amintsika zavatra anankiray a. Rehefa miteny zavatra anankiray amintsika Andriamanitra dia manambara sy maneho izy ny fahatsarany. Zay vao miseho izy, zay izy vao maneho amintsika ilay endriky ny fahatokiny. Andriamanitra zany rehefa miteny sy manao zavatra na manome teny fikasana dia ao amin'ny fahatsarany daholy. Tao amin'ny fahatsarany daholy. Namorona izy amin'ny fahatsarany, mikasy izy tao amin'ny fahatsarany. Fa ilay zavatra nolazainy tao amin'ny fahatsarany iny dia tanterahany amin'ny fahatokiana. Mila fantatsika aloha izay. Ny hoe mahatoky izay niantso anareo, fa izy no ahatanteraka an'ilay izy. Izany hoe ny fahatokian'Andriamanitra dia asehony amin'ny fahatanterahany izay zavatra nolazainy tao amin'ny fahatsarany. Rehefa niteny zavatra taminao zany Andriamanitra dia tamin'ny fahatsarany nanambarany antsika ny fikasany. Ahoana no ahafahako mitahiry ny toe-poko miatrika fanoherana ao anatin'ilay teny fikasana mahafinaritra be. Ny zavatra tian'Andriamanitra tonga ao anatin'ny fotsika dia izao: tsy afaky nisaotra izany ianao raha mandalo fahoriana. Tsy tena libereny ao anatinao ny voninahitrin'Andriamanitra raha miatrika fanoherana. Fa zavatra anankiray ny tian'Andriamanitra ho fantatrao ao anatin'ny fonao hoe tamin'ny fahatsarako rehetra nanambarako taminao fa hita dia hitanao tokoa. Dia ahoana ny fomba ananako fisaorana, fanahy fisaorana, hitahiry ny fijoroako ao anatin'ilay aretina mbola tsy mety sitrana. Mandeha fijoroana vavolombelona ohatra ny neny zao tao anaty fandraisana nanasitran'Andriamanitra azy, nanjavona ilay tumeur, nanjavona tao anaty fandraisana. Tsisy fametrahana fa fandraisana, tsisy hidirako fa Andriamanitra miasa. Tiako fantatrao zany ilay zavatra hoe rehefa hiasa izy dia ataony io, na tsisy nizaniza aza dia ataony io satria fifandraisana sy fifantohanao manokana aminy mahatonga azy mikasika ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Voninahitra ny ho azy irery mandrakizay. Amen sa tsy amen? Fa zavatra lehibe sarobidy ao anatin'ilay izy dia izao: misy zavatra tsy ampoizinao fa ataon'Andriamanitra. Mihaino an'izany ianao dia miteny ary ahoana ny Andriamanitra. Maheno ny afy ianao mijoro vavolombelona dia manontany tena hoe Tompo, mba tiako koa mba ho tanteraka ohatr'izany zavatra nataonao zany, zavatra mitranga eo amin'ny fiainako. Matsakany ny tana izay mba manana an'izany fo zany hoe mahafinaritra azy ny zavatra ataon'Andriamanitra zany. Hitanao fa tsika rehetra. Fa izao ianao ao anatin'ilay ady androany. Tia-pahery ianao amin'ity teny fahamarinana ity. Mila mifankahita ianao ara-pahalalana ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Miditra ao anaty baiboly ianao dia mijery
ohatra ny ahoana ny fomba famoahan'Andriamanitra ny olona anankiray izay akasitrahany ao anaty ady. Fa manino ny olona atao hoe nakasitrahan'Andriamanitra? Dia manomboka manapa-kevitra ianao mijery ohatra ny tantaran'ny Josefy reny dia mandray lesona avy aminy. Mijery ianao ohatra ny tantaran'ny Abrahama sy ny tondran'Andriamanitra azy sy ny namonjen'Andriamanitra azy, dia manomboka misy karazana fampaherezana tafiditra ao anatinao. Miaina ao anaty fahanginana feno voninahitra ianao, satria manomboka fahanan'Andriamanitra ny fahatsarany ahatonga anao libere, afaka soma tsara ilay vesatra rehetra, ary isotra an'Andriamanitra malalaka avy eo ambavanao ianao, avy amin'ny fo tsy mavesatra, mahalala fa tsara izy sady mpanao tsara. Tovy amenna moa e. Nao antsika hijery kely zavatra anankiray eto anaty baiboly. Ny apôstôly Paoly dia manantitrantitra tsara fa ny zavatra rehetra nolazain'Andriamanitra. Dia izy Andriamanitra ny miasa na amin'ny fikasana na amin'ny fomba sy fanaovana atateraka ny sitrapony rehetra. Filipiana 2:1 ny andininy 5. Mila fantatsika tsara izay teny izay. Filipiana 2:1 ny andininy 5. Ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara teo anatinareo no atateraka izany mandra-piavy ny andro Jesosy. Izy zany aloha no anatanteraka lezy mandra-piavy ny andro izay atongavany sy iverenany. Zany hoe mandra-piveriny Jesosy zany ka mbola velonainy ianao, dia manana fitsaorana n'Andriamanitra fa ny fomba amadian'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho araka ny sitrapony sy izay nolazainy dia tsy andraikitra ao fa azy Andriamanitra. Zay aloha zany dia efa tokony hampifaly ianao. Tsy miankina amin'ilay lalana toy ny mifanohitra hitamaso no ilazana fa tsy hitranga ilay izy. Fa raha mbola tsy miveriny Jesosy dia zao mbola mitoetro mahatoky Andriamanitra anatanteraka hatramin'ny farany izay zavatra nolazainy sy nikasainy fa ho atao eo amin'ny fiainanao, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Point anankiray. Alleluia. Filipiana 2:2. Ny 7:17. Ahoana ny lazainy ten'Andriamanitra amintsika? Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo. Wow! Na ny fikasana, na ny fanaovana, atateraka ny sitrapony. Tsy izao no miasa ato anatiko, fa izy no miasa ato anatiko. Atateraka ny fikasany sy fanaovana ny sitrapony. Misy zavatra tsy anao fa an'Andriamanitra. Mila votsitra fotsiny ianao manaiky ametraka eo am-pelantanany dia ny eny ampanomboana nandraisanao azy ho toy sy mpamonjy ny fiainanao manokana ny hitondrana ny fiainanao rehetra. Tompo, za matoky fa vitsorako sy apetraka eo am-pelantananao ny fiainako sy ny momba manontolo. Ka ninona lalana lalovako mety fanohatra amin'izay zavatra noeritreretin'ny saiko, dia zao ny zavatra azoko antoka. Eny am-pelantanany fahatsaranao momba amin'ny fiainako, fa any amin'ny arive tsy maintsy victoire. Tsy maintsy fandresenao ana, tsy mahareteka mafy aho an'Andriamanitra. Alleluia. Hebreo 10:7. Latsiny fa tsy maintsy tenin'Andriamanitra be dia be no lazaina, satria teniny koa moa zay koa fahamarinana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Aoka ho azontsika mahafotsiny fanekena amin'ny fanantenana mba tsy hozongozonany. Fa mahatoky izay nanao ny teny fikasana. Manina ozy izy? Mahatoky izay nanao ninona? Ny teny fikasana. Dia ahoana ny fomba hiazonako an'izany fanantenana zany pastera mba tsy hozongozonany? Hoe miatrika ny fatokian'Andriamanitra. Hebreo 2:20 ny 2:20. Hebreo 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasaraza dia finoana koa no nandraisany hery anananaka raha nitsahaja azy izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Ahoana aloha hoe
mahatoky le nanome ny teny fikasana hitanareo amin'izay Andriamanitra amin'ny fahatsarany niazona anao mandra-pahataterany izay nikasainy ho tanterahany ho fiainanao satria amin'ny fotoana atanterahany iny teny izay nilazainy iny vao miseho le fahatokiny noho izany ny fahatakaratsika dia mametraka fa tsy miova ao amin'ny fahatsarany Andriamanitra na tsy voatery aza hoe hifanaraka amin'izay fahatsarany zay endriky ny fanoherana misy fampahoriana lalovanao eo amin'ny fiainana dia hitanao amin'izay afaka misaotra malalaka ianao rehefa fandraisan-dahatra omponao zay dia afaka misaotra malalaka ianao lasa misaotra ianao tezanao tsy fantatro aza zay zavatra mitranga dia ny zavatra azoko antoka dia ianao tsara lavitra tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra nomboka nandratana ianao dia hiteny amin'Andriamanitra hoe wow ny hatsaran'i Jesosy fahoana no nataon'Andriamanitra mandalo zao aty be dehibe zao dia zao tonga ianao dia mifantoka any amin'ny arive zavatra azoko antoka dia zao misy zavatra tianao pitaina ao anatin'izao voalohany misy zavatra tiany hitsiana atao anatiko misy zavatra tiany amboarina eo amin'ny fiainako mba hampahazo aina n'le programa tiany hitondrana vaovao indray tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra halleloja dikan'izay tsy hitanondrika na hitomany ninona tsongo sirifiriny zavatra lalovako fa ny zavatra azoko antoka dia zao misy mpandahatra amin'ny fiainako fa izy ny tompo mariky na misitrapo na hatateraka raha fikasany rehetra halleluja malalaka tsara ianao eo am-panompona satria fantatrao hoe hoaiza ny efa ranao iza no mitondra anao dia misy ny apôstôly Paoly sady mahafinaritra kely bokin'ny Hebreo 12 ny 9 mijery an' Jesosy tompony finoatsika sy mpanefa azy hitanareo amin'izay raha vo takatra ao tsara ny révélation na ny fanambarana miafina ny amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra sy ny fitondrany dia manomboka maro toerana ny fifantohanao amin'Andriamanitra atonga anao tsy erikerika eny an-dalana fa tafatoetra ao am-ponao zao famarinan'izao mahatoky Andriamanitra mahatoky izy satria izy ny tompon'le finoana izy no nefa n'le izy dia izy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloany dia tiampahery izy hitanareo amin'izay misy zavatra eo anoloanao zany eny loana zany ho avy futur fa ny any aoriana lasa izy zany efa nahita feo miseza fiandrianao kavanany ray ny fiafarany noho izany zay zavatra mahafinaritra ny lalovany tena nomeza ny voninahitra n'Andriamanitra satria fantany fa lalana tsy maintsy lalovana io fa ny eo ambadika io fandresena miezinezina sy fankasitran'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina zay koa ny tantaranao ao anatin'izay ady rehetra lalovanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raha iso mitsikitsiky raha iso ampifaliana dia hitanao amin'izay manomboka misaotra ianao satria manomboka renao tsikelikely hoe wow ay zany mbola manana an'izao wow zany teny fa olona tony fa kay rehefa sedraina ny fahatoniako ao anaty tafiotra hita ihany fa mbola tsy okely izy dia izy Andriamanitra misy dimension na dingana mety hatretra ianao zao efa vitanao iny hitanareo Andriamanitra mantsy tia hitanao mandresy ao anaty ady ary ny leso napetraka Andriamanitra dia indray mandeha tsy miverina rehefa hitany afaka fanadinanao dia tsy miverina amin'ny intsony fa ny mahatonga anao ohatrany hoe doliriny eo anatin'ny lalana anankiray dia avelany eo ihany dia hitany hoe mbola tsy tafavoaka tsara ianao zay no mahatonga amin'ny Petera tamin'ny voalohany tafiotra ny napokinaiky azy Jesosy tao anaty sambokely dia nitsangany Jesosy ohatrao ny fanaovana an'io hoe manginany tsara hitanao fa nangina ay manaiky azy koa ny rivotra satria ilaina ho hitany zareo hoe manaiky an'i Jesosy ny rivotra sy ny tafiotra ny ranomasina fa rehefa teny ivelany amin'izay Jesosy Petera tao an-tsambokely dia hozy izy hamoaka azy Jesosy tsy monomonina tsony amin'le tafiotra tsony an-dranomasina fa mahazo lesona vaovao indray mandeha eny ambony rano mitopatopa natahorana teo aloha zany hoe Andriamanitra tehiteny hoe eo ambany fifehezan'ny tongotro eo ambany tongotro le nampitahotra anao tao anaty lakana taloha dikan'izay miara-mifehtsika raha mifikitramiko ianao fanotronana
ny ositra misadresse amin'ny problème fa ny assistance divine na ny fanotronana mifantoka amin'Andriamanitra manitsaka problème. Tsy marety eka amin'Andriamanitra. Inona secret? Miara-tony amin'Andriamanitra. Miara-tony amin'Andriamanitra. Voanyeriko Petera. Teo Jesosy hoe lesona fa nitondrako anao. Tsy mifafano mifehy olana. Tsy maintsy hitanisa ny zavatra mitranga na anome ny fifantohanao amin'ny zavatra hita maso. Fa zao mifantoka amiko. Petera! Dia nidiny Jesosy. Napekaro ny Petera. Dia tsy niteny Jesosy hoe ry tafiotra tsisy tsony izay. Fa lesona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Dia zao izy le tafiotra. Fa tsisy nireny izy mianaka. Tsy retsony le izy. Nefa eo. Vao tafiditra tao anaty lakana. Izy le tafiditra. Fanariko atao le paosy. Niala ho azy sy nangina tsisy nampangina. Tsy mafy sy teneno kaiky tsy mafy be zany io e. Jereo tsara masiny tsy mafy be zany io zavatra mitranga eo fiainanao io. Dia jereo masiny iza ny mahery no Andriamanitra. Fa ianao hoe mila mifikitra amin'ny fanambarana marina ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Halleluja. Tsy zavatra anankiray aloha voalohany nataon'Andriamanitra tohatra anao zany. Ary tsy afaka hatohatra ny fiasan'Andriamanitra tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany satria na ny sitrapony na ny programa na tanteraka an'izay zavatra nikasaina tsy anjaranao fa izy. Izy rery sy azy rery no fanatanterahana zany teny fikasana zany hatramin'ny farany. Inona nga ny zavatra efa lazain'i Jesosy taminao? Aza matahotra ianao. Aza manahy ianao. Mijoroa tsara fotsiny akato azy. Raha sanatrika raraka tamin'ny fahamarinana ianao. Navery tamin'ny fijoro atao amin'ny sitrapony. Zay ianao vao mila somary miverina kely dia mamerina ny ao anatinao satria safidinao zay. Zay andraikitra tokony raisinao an-tsafidy dia raiso. Taorao tsara ny tanàn'izay miaina. Fa zay tsy vitanao tsy anao fa an'Andriamanitra. Mipetra tsara eo amin'ilay toerana tsy maka ny toeran'Andriamanitra. Ny fandresenao tsy miankina amin'izay ady tsy fampahorina lalovanao vetivety. Fa efa nisoritan'Andriamanitra mialoha ary nomeny anao tao amin'ny alfa mpendoany. Zay mahatonga ny Zona voalohany toko 7:4 milaza ianareo anakany avy amin'Andriamanitra efa naharesy ireny. Satria mila fantatrao fa lehibe izay ao anatinao noho izay zavatra sy sedrainao sy misy eo amin'izao tontolo izao. Eto tsy resaka any amin'ny fahatsoloan'Andriamanitra miasa. Tsy resaka aminao hoe Andriamanitra mahay miasa be. Tsy teny aminao hoe vitany io. Zao no nataony tamin'izao na zao no nataony tamin'izao. Tsy any ny lesona antsika androany fa hiditra lalindalina kokoa tsika. Ampifandray ny ao anatinao amin'ny volontén'Andriamanitra. Ahatonga anao anna fahatsarana mipetraka ao am-ponao. Tsy ho voafafa mihitsy ny ninona mafy niady hatrehana fa hijoro foana ny andalana ary nefa ny fisoranao tena amin'ny fahatakarana tsara sy malalaka tsara eo am-panomponao azy. Ahoana mipetraka ilay izy? Ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahatokian'Andriamanitra. Nahoana moa tsika miankina amin'izay hoe tsara izy sady mahatoky izay. Ny fahatokian'Andriamanitra dia tsy nasehony amin'ny fotoana nanomezany teny fikasana fa amin'ny fotoana atanterahany teny fikasana. Zay mahatonga Baiboly milaza hoe mahatoky izay niantso anareo ary izy no hatanteraka an'ilay izy. Zany hoe ny fahatokiana dia tarafina amin'ny fahatanterahany teny. Ny fahatsarany dia hitahiry anao hijoro anan'ilay toe-po hoe mahatoky ilay nanome. Ao tsara. Noho ny fahatokian'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao izay nikasainy sy nylazainy fa ho ataony. Ndiky fa rehefa nandray fikasantsika avy aminy sy izay zavatra nambaranao antsika dia azo antoka fa tsy maintsy ho tanteraka ilay izy rehefa voatahiry ny fonao avy amin'ny fahatsaran'Andriamanitra nahatonga anao anana fiainam-pisaorana satria mananantoka ianao fa ninona fiovaovan'ny zavatra hatrehany hita maso na mety mifanohatra amin'ilay fahatsarana raha ny zavatra hita maso dia azo antoka fa any amin'ny farany tsy maintsy homemboninahitra eo Andriamanitra.
misy teny fitsoran'Andriamanitra avy any no anao. Dia io teny io fitsorana io dia misy tranga anankiroa manaraka an'izay. Voalohany ny fahatsarany ary faharoa ny fahatokiny. Nahoana ny fahatsarany satria Andriamanitra no maneho mampivelatra amintsika ny teny fikasana. Izay teny fikasana goavana tsy voatery hifanaraka amin'ny zavatra iainantsika androany sy hitany masontsika. Manambara amintsika izy fa ny fikasana dia fikasana tsara. Satria ny fikasana dia avy amina mifanaraka amin'ilay toetra n'ilay nanome ny teny fikasana dia tsy iza fa Andriamanitra. Koa satria tsara Andriamanitra dia tsara ihany koa ny projet zay homanino anao. Tsara daholo ny programa ambadiky ny zavatra lazainy rehetra, ninona lalovanao. Iny zavatra nyteneny iny tsy misy idirany amin'izay fanoherana mitrangy ety ivelany, fa iny ianao sisy. Raha avy amin'ny Satana ny projet dia ratsy ny fiafarana. Satria tahaka ny tompony nanome le projet ihany koa ny fiafaran'le zavatra omeny. Mety ho tsara tarehy be le fahitanao io satria naomby ianao satria nangalatra namitaka fa ny fiafarana io ranomaso. Satria ny zavatra avy amin'ny devoly dia tsy tsara zany ny fiafarana. Ny n'Andriamanitra ohatry ny tena hoe tsara tarehy be zany dia mahatonga izy ndraindray tsy voatahiry ohatry ny contraire an'ilay zavatra nyteneny zany zavatra miseho. Fa zao raha mitahiry ny finao amin'ilay fahatsarana ao anatin'ilay dia tsy maintsy ho tsara ny fiafarana satria Andriamanitra tsara ny nanome ilay izy. Ka ny fiafarany zavatra rehetra tsy miankina amin'ny zavatra lalovana fa miankina an'izay ny teny tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Zay ny teny no hatateraka an'ilay izy. Eny ty fahamarina ty. Ny fiadanany tsy nampitoerina ny anaty fanoherana fa nampitoerina ao anatin'ny olona izay nomeny teny fikasana. Zany mahatonga ny Baiboly milaza fa tamin'ny fahatsarany nanamboarana sy namorona ny zavatra rehetra ary hitany n'Andriamanitra fa tsara zany. Misy fikasana tsara ho anao amin'ity taona ity. Zany mahatonga ny Davida nyteny ny fahatsarany maneho sy mampivelatra ny teny fikasana ozy izy. Dia ozy izy Davida fa ny fahatokiny no miditra ny sehatra kosa manatanteraka ny fikasany. Dia ozy izy hoe tehirizy ao amin'ny teny tsaranao a Jehovah ozy izy. Ahitako ny fahatokinao miariary eo mason'ny fahavaloko. Ny fahatsarany ohatra ny architecte manamboatra plan anatrano. Ozy izy hoe misy chambre telo no atao ao misy efitra fandrona anankiroa misy iny zany ataony ao anaty plan ao asina piscine eny tokotany sy nrehetrarehetra. Zay zany ao anatin'le plan. Zay le endriky ny fahatsarany zay. Mbola tsy hitanao maso le izy. Vita ny sary. Fa anatin'le fotoana vitan'le sary aompon'Andriamanitra efa tanteraka sy zavatra nylazainy. Rehefa vita ny architecte ny plan dia ny fidelité na ny fahatokiny amin'izay no anehoany an'le izy ho tonga boriky manomboka lahatra tsikelikely anehoany an'le ao anaty plan ho tanterahan'Andriamanitra. Ao tsaratsika. Zay ny fandraisany fahatsarany sy ny fahatokiny. Ary hitako fahatsarany sy ny fahatokiny io fa hiditra tsehatra io manomboka androany eo amin'ny lalam-piainanao amin'ny andro rehetra iainanao. Noho izany ny lalana izoranao amin'ity taona ity mandra-patateraka izany rehetra izany dia mila miaina ao anaty fo feno fisaorana ianao. Zany no antony anatanterahany ny fahatokiny amintsika satria mahafantatra tsika fa tsara izy. Ao amin'ny fahatokin'Andriamanitra no manatanteraka ny fikasany. Tsy nankininy tamin'ny fahatokintsika le izy. Tsy nankininy tamin'ny fahatokintsika. Noho izany raha sendra niovy ianao mila miverina mahatoky azy sy mitoetra ho mahatoky. Timoty faharoa toko faharoa izy zay ny 9:17. Vaingany mba tsy ho diso. Io le izy. Fa na dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy. Zany hoe very confiance isika fa izy mbola fidèle. Azonareo hoe le tian'Andriamanitra tenenina misy fotoana zavatra ohatrany grave be zany very fahatokiny ianao. Raviravitanina kely fa tsy problème iny. Raha mbola hatreo tsy olana. Satria tsy fahatokinao, tsy ny fahatokinao, tsy ny fananao, very confiance ianao, very le fahatokina. Tsy midika akory zay hoe izy tsy mahatoky na tsy fidèle. Ny fidélité midika fa voatahiry ao am-pony ao anatin'ny fotoana maharesy ianao hita maso. Ny fony aneo le fahatsarana ampitranga le victoire na le fandresena any amin'ny farany satria
mahatoky Andriamanitra. Mafantatrao ve? Zany no antony tsy tonga dia mahafoana ny programme anao tamin'ny anao mbola ny aina tao anatin'ny tsy fahatokiana. Zavatra tena mahavariana dia zao ny fahatsarany tany amin'izay fanombohany rehetrarehetra tany dia manomboka maneho Andriamanitra mandresy lahatra anao hoe Andriamanitra neka tsara zay aloha tena tia niditra ao anatin'ny fotsika hoe be famindrapo izy, be fitiavana izy, mpamela heloka izy, masina izy ary tsy tia tsy fahamasinana, tsy tia tsy fahamarinana, tsy tia ota. Reo fotsiny aza tiavina sy akafizina dia namany ianao. Azonareo le tiany tompo tenenina. Raha fanombohana sy fahatsarana no anombohan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao amin'ny fikasany, dia ny fahatokiny kosa no anehoany an'ilay finition amin'ny fanatanterahany hita maso. Zay zavatra nolazainy. Zany hoe raha adika fahatsarana alpha fidélité oméga. Tsy marety aka. Halleluja! Halleluja! Eny an-dalana izy dia maneho zavatra andesena lahatra amin'ny fontsika mba hampitanga ny fahatsarana fa tsika misitraka eo amin'ny fiainantsika. Le fahatsarana no manina tao amin'ny tontolon'ny kasany ho tanterana eo amin'ny fiainantsika. Rehefa manosy kelikely makany amin'ilay fahatokiny le fahatsarana dia manomboka renao amin'izay hoe inona zany Andriamanitra, anahoana ny zavatra mitranga, ahoana tanteraka n'ilay teny fikasana amin'ilay fahatokina. Ny sarin'ilay fahatanterahany teny fikasana nefa nomen'Andriamanitra fa ny fanatanterahana le izy mbola tsy hitany masontsika. Inona ny takian'Andriamanitra amiko eo anelanelan'le izy, eo anelanelan'le fahatsarana efa fantatra sy le fahatokina ny eo an'le fahatsarana nanehoany an'izany tao anaty teny fikasana ho ahy. Korintiana voalohany toko faharoa ny 9:7 ka hatramin'ny 9:9. Hozy izy ny apôstôly Paoly fa milaza ny fahindren'Andriamanitra izay ka maneho zava-miafina dia fahindrena izay nafenina sady voatenin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany fanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala zany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra. Misy lesona be ao. Eno ity fahamarinana ity. Misy tiandreve atao ohatr'ireo ny tananao. Andorintsika androso. Amen. Hitanao ve ny tsiroteny ao anatin'ny fanambaran'ny apôstôly Paoly malala eo? Andriamanitra dia manana ny méthode-ny. Fomba fiasan'Andriamanitra tena miavaka mihitsiny. Io fomba fiasa io nataony tao amin'ny tontolo mandriamanitra azy, zava-miafina le izy. Averena zava-miafina le izy. Tsy voatery ho azavainy aminao daholo ny fomba hitondrany ianao. Satria raha azavainy aminao le izy dia anao ny patron. Nefa mahakasika ny souveraineté-n'Andriamanitra zany. Amandriamanitra mpandahatra azy. Noho izany tsy voatery hiteny izy. Fa zao kosa tsika afaka mamantatra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny eo am-pon'Andriamanitra lalina. Amen sa tsy amen? Dia zao le fahatsarana no anehoany ny fikasany. Mandra-patonga n'le fotoana natanterahany an'le izy amin'ny fahatokiny. Azonao zay leson'izay fa nazavaiko teo. Eo anelan'elan'io Andriamanitra manana ny méthode-ny. Dia ina le méthode? Miditra amin'izay ny sagesse na ny fahendren'Andriamanitra. Ahoana le fomba isehoany le fahendrena? Tsika mila manana fahatakarana fa Andriamanitra manana projet tsara lavitra sy feno fahasambarana ho antsika. Nataony zany, nambarany zany ary nolazainy tamintsika zany. Zao nefa ny devoly tsy mahatakatra karazana toetra anankiray. Zay toetra tao amin'Andriamanitra le izy. Fanetretena. Fanetretena tsy zakany devoly. Tsisy manana fanetretena sy fitiavana zany ankoatran'Andriamanitra rery. Inona ny devoly? Ny devoly feno avinavina, orgueil. Ny devoly tamin'izy mivadika tamin'Andriamanitra dia zao profita maso ny hitondrany ny fiainana satria izy tsy mahalala ny hevitr'Andriamanitra lalina ra-panahy amin'ny fitondrany ny olon'Andriamanitra, amin'ny fitondran'Andriamanitra ny olony. Dia zao ny zavatra mitranga.
zao ny zavatra mitranga devoly tsy mahatakatra mihitsy tahaka ny ahoana ny lalana mampety tsy tafavoakanao zany tsy hainy zany fantatra satana fa andriamanitra tonga izy amonjy antsika fantany zany fantany fa tonga jesosy amonjy an'izao tontolo zao fantatry ny devoly zany fa satana tsy mahalala mihitsy ny méthode entin'andriamanitra ahatonga ny paoly ny laza fa raha fantany le méthode dia tsy mifatsiany teo amin'ny hazofijaliana mihitsy ny tompony voninahitra hitanareo mifanohatra amin'ny zavatra ny eritreretin'ny satana fa faharesena amin'ny satana izy faharesena nefa navadika andriamanitra ho fandresena le namatsena jesosy teo amin'ny hazofijaliana noho tsy fatakarany devoly an'le méthode an'andriamanitra tao anaty fietsena sy fandeferana ary fanetretena lalana mifanohatra amin'ny endrikita maso amin'izay veran'ny olona ny atao hoe fandresena nahatonga an'izao tontolo zao voavonjy tsy na teo mason'ny satana fefampilanina voaomana taompon'andriamanitra tamin'ny fahatsarany zany no antony misy fotoana ny devoly mitondra anao alay baraka misy fotoana ianao mandalo fampahoriana fa ny devoly tsy mahalala fa ao anatin'io faharatsiana sy fampahoriana io andriamanitra mametraka sy manova n'io planina faran'izay verin'ny devoly fahavoazanao anao io hitondrany anao any amin'ilay fahatanterahany fikasany isehoany voninany ohatran' jesosy nombora teo amin'ny hazofijaliana fa tsy eny vita amin'izay vitatsika eny amin'io e zany nataon'ny devoly sady mifaly izy satria maty jesosy dia tsy hitany aizako misy zanak'andriamanitra maty zany satria fatany hoe jesosy tsy mety maty mitondra ny voany mandrakizay ao aminy fa tsy takana maty ho atsika jesosy fa izy nietreritra hoe anohatra ny asany fotsiny sy arin'olombelona hatreo ny afantarany zany atao hoe famonjeny zany maharivo sainana fa rehefa navadika andriamanitra le izy tao amin'ny planony voninahiny zasy ianao no lasa voavonjy ny antony dia tsotra tsy afaka miampanganao tsony izy mitonatonana izy any amin'andriamanitra miteny hoe rodolo fa kane zao dolo ny zavatra tsy nentina taony nefitsika efa mibebaka dia inona ny zavatra mitranga tsy mahafantatra an'izany eo izy andriamanitra fa hoana ny tsy fantatra eo zany jereo satria efa nentin' jesosy le izy halleloia zany hoe tsy hitan'izany zay atao tsy mahazo rariny izy ihany tamin'ny joba nahazo rariny izy satria joba mbola tsy tonga jesosy fa amin'izao tsy mahazo rariny izy satria efa mivonjeny jesosy halleloia dia avy eo amin'izay izy tsy mahazo rariny amin'andriamanitra any aminao indray izy no mitady rariny ahoana ataon'izay verenanao ho mpanota nefa zanak'andriamanitra azy ianao dia ina ny ataony ianao amin'izay no lemeny saina ao anaty fanamelohan-tena tsy tafavoaka ao anaty fibebahana nefa mifamondrapon'andriamanitra efa miandry anao sy disponible ao anao ny fotoana iverenanao fatorany amin'ny faharatsiny ianao dia tsy afaka mitraka mahatsiaro hoe tianao jesosy fa rehefa mifony sainao ka miverina ianao mitodika amin'i jesosy dia ho velan'ny eloko ao ary raisiny ray ianao satria mamaika an'i jesosy ny amonjy ianao fa tsy ny amely ianao zay no mahatonga ny baiboly milaza ao amin'i kristy tsisy fanamelohana dikan'izay afaka miverina ianao dia hoana fisehoan'ilay izy tonga eo aminao amin'izay izy anay ianao zao sy ananina dia amin'ny fotoana ijoroanao satria miverina amin'ny tompo ianao dia zao tenenina azy tsy anareo fefa vidiany jesosy tamin'ny vidiny rany sarobidy noho izany mifatiantoka tamin'izay tokony ho afatesako efa netin'i jesosy dia zao tsy mahita rariny any aminao izy raha misokatra tsara ny fahatakaranao any amin'andriamanitra tsisy rariny eo aminao tsisy rariny mahita azy androany arivo amin'ny antson'ny ankizy hoe voty sanganehana andeha ty tsy mahazo rariny akary tsy mahazo rirany mety ho azy miverina any amin'ny elo any tsisy olona eto androany ho ampahoriany zany fanazantsony amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta mijoroa tsara mandrosoa tsara mandehana tsara amin'ny sitrapon'andriamanitra teneno akaikinao mijoroa fotsiny tsara hoe dia mandehana tsara aza manamely tena hoe fa mijoroa amin'ny fahasoavan'andriamanitra miaina amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fahamarinana fahitahanao andriamanitra ahoana ary miseho an'le izy ahoana miseho an'le izy misy ohatra tsara tao anaty baiboly ve atsika raisina amin'izany fahamarinana zany pastora misy le izy nisy lehilahy natao hoe josefa
nanofy izy nanapaka sy anjaka amin'ny rahalahiny. Mila manaiky aloha nefa Josefy io alohan'ny fotoana rehetra ny avarotra ho tonga andevo niendrikendrehana nijoron-drahalahy mivavolombelona tsy marina teo anatrehan'ny ray aman-dreniny manginana dia mandalo fonja azy fa tao anatin'izany lalan'izany Andriamanitra ny asa namadika ireo lalana nitondra azy ho any amin'ny teny fikasany. Fa sainao hoe amin'ny fomba hoana moa ny anasorana azy ao tranony iray ny dada ny tia azy be mihitsiny. Amin'ny fomba hoana ny tonga azy ho any Egypta raha tsy navarotra ho andefo. Amin'ny fomba hoana ny tonga azy ho mpanapaka tao an-tranony Farao raha tsy nana problema ny tao amin'ny lapa. Tiako ny fikasan'Andriamanitra sy ny fataterahana fa ny tena tiako dia ilay lalana namaritan'Andriamanitra ny fandresen'i Josefa mihitsiny sy nitondrany azy mananako fahatsapana ny lanjan'ny tenin'ny apôtra Paola milaza hoe Romana 9:20 fa ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra iara-iasa ahasoa rehefa mifoky fotsiny ny tian'Andriamanitra. Za tsy asa saina amin'izay zavatra mitranga fa mpitomboko ny fatany fitiavako an'Andriamanitra. Ao anaty ady izay mianaka vao mahita fikitra aminay fikitra aminao ahy. Halleluja! Ny olona tian'Andriamanitra tsy makala ny hafa zany. Impossible zany. Fatary fa nitanjony devoly ny atonga anao tsy fenoana tsony. Fa valony communion amin'Andriamanitra izy. Tsy zavatra tsy azo reglena ao anaty fiverenana marina zany. Andriamanitra tsy niantso telefona le rainy an'le zanakadala teny am-piodiana tsy niantso telefona izy hoe verena. Navelany aloha tabatabatany. Navelany aloha irefy. Laha ny fanana tamy izy tsy naneso rehefa miverina. Ndraisy ny ampitiavana. Fa ny zanaka tiany ho hita zanaka manaiky rehefa hiverina hoe anompo ary hipetraka ao an-trano tsara. Vakio aloha ny lokatokatry mifolo fa so dia za mamorona. Fa raha tsy mamorona mba eno ihany. Azonakapantiko tenena. Ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsika tsy dongy amin'Andriamanitra hoe mafy ny fahoriako, mafy ny fijaliako. Teny ampinanakanina miaraka amin'ny kisoa ane vao tonga sainy. Fa so fa mbola kisoa ty atao tany fa tsy elo mandrakizay. Fahoriana amin'ny elony hoany mafy lavitra noho izay fahoriana misy hitantsika eto ambony tany. Noho izany aleontsika tsy mifantoka ny adaneto nefa mpanota velona. Fa alao miverina ao amin'ny sitempon'Andriamanitra na ho faty mantra aza fa handova lanitra. Valopolo taona sy fotoana ny androsika eto ambony tany raha mandalo be indrindra. Sa zao nisy fotoana lasa omaly ariva ny reniny izay tena hoe nitaizanahako. Marana vavolombelona be dibe sy tantarany rahana tamin'i Jesosy. Azo nijoron'ny zany vehivavy zany raha ohatra ka mbola hoe teo. Fa nisan'ny fandraisan-dahatra tena namanginy tompony fony ka natonga azy tena resy lahatra dia tsy nono nataoko akory fa izay nataon'i Jesosy tsy takatry ny saiko. Misy fotoana alina be avy manao asan'Andriamanitra matory teny an-davarangana trano. Teny amin'ny lavarangana fa eo akaiky nitotra dia matory satria tsy tiako mamolona f'20 alina vao tonga. Batain'i Jesosy eny ampivoan-trano za ary gaga ary tongatsy teny an-davarangana. Misy anjely zany mibata anahy dia mampiditra anahy mamaky rindrina. Za zany efa mba namaky rindrina tsy hitako aza fa reniko. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Ny ainako zany tao anatin'ny ministera. Fantatr'ireo olon'ireo zany tantara zany. Halleluja. Mety hoe mahafinaritra anao mihaino an'izany fa tsy zavatra hoe fifaliana zany hoe tena hoe miavaka noho ny olona rehetra. Non. Tsy fiavahana noho ny olona rehetra. Fa mety manana hafa koa ianao izay misongadina mihoatra noho izany amin'izay fomba iarahanao amin'Andriamanitra. Mihaino avy ianareo? Fa zao nanomboka tamin'ny fotoana tena nahitako ny asaribidiny mandrakizay dia nanomana amin'ny foko hoe so Jesosy sarobidy loatra mifankatiavantsika mianaka ka tsy zavatra avelako handoto rano an'izany firaisantsika izany mandrakizay tsy maharety akao an'Andriamanitra. Dia noho ty teniko ty mahazo manompo azy ety hanompo. Fa tsy handoto ny foko zany mandrakizay. Mahazo miteny ratsy ety teny ratsy fa ndohalika ho anao isafidy ny hovanao sy fandraisanao amin'Andriamanitra
mandrakizay efa imbetsaka ohatrany efa sakafoko ny hoe pisy elary Rodolphe le pisy tsy le pisy amin'ny teny anglisy fa pisy amin'ny teny frantsay fa me fotsiny ahako tsy makasika amin'ny foko ny antony dia tsotra ty foko ty sarobidy logitramiko no hoenon'Andriamanitra te tsy zavatra tsisy dikan'ohatra zany ny antokony andaniko ny fotoanako nantso tsy manam-potoana amin'izany tsy dia manam-potoana ifamaliana loatra tsy dia manam zao efa any amin'ny farany satria mahita le fahatsarana tany amin'ny alfa dia miandry an'le fatokinany amin'ny omega hoe ndrehetra tsy maintsy miova tsy maintsy miaraka any an-danitra dolo tsika na zay nanentsika na zay nyteny ratsy tsy maintsy makany an-danitra tsika halleloia aza mana tena hanozona anao zany arakaraka dinao vao mailatsaka ny ranomasoko ivavaka ao anao satria ny gagnenao no antom-pisiko fa tsy nenozona anao ny amin'ny altara satria tsy nentiny fanaraka tamin'ny foko ny zavatra nataonao non mahazo mandry tsara eo ivony vato na mipanohitra na mpiteny ratsy efa ny safidy zay nivavaka ho anao hatramin'ny farany halleloia tsisy atahorana tsisy risika ty sady mazaka dona tsy marety akavan'Andriamanitra halleloia ninina satria fantatra fa misy lanitra zay ny andry anahako io toerana io maloto fotsy tafiditra ao ny tsy manam-pahamasinina tsy tafiditra ao io toerana io tena riza moa mana-po hoe ravina ny trompetra ny aneno rehefa jerenao ny olombelona nena moa rehefa manatrika fahoriana ohatr' izao dia mijery anao hoe tena lasa dia miverina anatin'ny sainao anatin'ny fotoana foy ny zavatra etritra tany amin'ny lasa dia ho izy hoe tompo anatsara reo indako anatsara reo inda le verina anatsara ny passé zany hoe miaina amin'ny présentko toy ny passé koa satria efa tonga any amin'ny arrivé ny saiko sy ny foko sinon tsy afaka ijoro ianao satria eritritra ianao kafian'ity tany ity dia anao zay mampety eto dia anao zay mahafinaritra eto nefa tsy hitondra fiainanao anao akory aleo manomana mandrakizay dia ny aty ambony tany tiavy ianao an'Andriamanitra manany ianao fanetreteny ro vokatry ny fanahy reo le fahendrena tsy hitany devoly mihitsy ao anaty kajina na tenenina raha dia tsy ananany notion satria tsy ananany le toepo zay ny mahatonga amin'ny tena hoe raha anao hiatrika ny satana amin'ny onction hoain izy voaniodina tamin'Andriamanitra raha ianao natrika ny satana amin'ny fahatakarana izy efa fetsy lavitra talohanao crapule raha ianao hieritreritra ny satana hoe zao nanaovako anazy voy eo ianao zavatra ray ihany no ahafahanao mahomby sy mandresy ny satana mandrakizay midira ao amin'ny fon'Andriamanitra manana ny fitiavan'Andriamanitra ekeo reo vokatry ny fanahy avoay le izy amin'ny fotoana isehonin'le zavatra tsy mety mihitsy ny hoe ananana ve sa tsy ananana matetika ny zavatra mitrangany fanohatra amin'le fikasany zay le zava-misy fa tanterahany fikasan'i Jesosy dia mahavariana fa nandalo lakroa indray izy nandalo azo fijaliana vadiany sakay zany ny devoly ny hevitra fa voafehy Jesosy vitany aminy maty amin'izay tsy fantany fa fahendren'Andriamanitra dia mampiasa ny fahendren'Andriamanitra hatateraka ny sitrapony sy ny fikasany ary tsy azo ny zavatra mifanohatra sakarana satria mpandahatra sy tompony fahefana mandrakizay Andriamanitra tsy misy trangasakana zany eo ka hanakana an'Andriamanitra tsy afaka ny anao zay tiany atao na amin'izy na amin'izy manaitra anao andro any hariva tianao Jesosy tianao ny fitiavana mandrakizay izy zany mahatonga anay ny rahanay tory foana hanana fiovam-po mety mafy miatrika ny zavatra rehetrarehetra daindray tsy hoe mahafinaritra fa ny zavatra azo antoka dia zao ny sekolon'ny fiainana tsara indrindra dia ny fahaizana miazona ny arma zay omen'Andriamanitra anao ary efa tsy zanaka le arma amin'ny fiasana toko fahenina toetra daholo tafio ny rariny ferovatratra tiava fahamarina vokatry ny fanahy daholo ary hitako ry Paoly ny tena natanjaka be satria na dia fieritreretana izy rehefa mifankahita tamin'ilay vokatra dia fantatrareo ny zavatra teneninao sy ny zavatra iainanao dia mifanaraka amin'izay fahavelomana misy ao anatinao satria tsisy azo ratsy mamovo ho tsara zany
ary tsisy azo tsara mamovo ratsy ny azo nafantarana mivony ary zay mahatonga milaza foana rehefa miteny hoe zao zavatra mitranga fatary tsara hoe rehefa miresaka man'olona ianao na mian'olona dia manana discernement tsara aoriny fotoana ionanao amin'ilay olona mavesatra venao sa libre fa raha mavesatra ianao namindrany vesatra raha libre ianao dia namindrany fanafahana misy olona tsy fantatra fotsiny efa nitantaraiky foana zany avy any fa zany dia nijereko ohatro dia variana dia nijereko ohatro fa inona ary nazo n'ity olona ity Andriamanitra za zany tsy tonga saina mihitsy hoe maninona ianao ohatra nizotra ianao za tsy eraka miano manompo aminao ntsony jereko ohatro ay ve ona mba afaka mandroso fesy eo mbaravarina izy amin'io afaka mandroso fesy aloha atsika atao trano no miresaka eny e inona tezany hoe petraha aloha isan'ny resaka sen'izany zavatra rehetrarehetra zany ianina tena faloha antaratsika senao tsy hoe tany famanina antaratsika senao nefa zava ny sujet dia izy rehefa avy eo ka zay no tenenina ay zao fahazazany zany vo ao anatin'ny se zany fitoana moa se niaraka tsika se efa taona zay ay dia rehefa avondresaka vetsika dia nisy fotoana se mamo niala teto mamo dia zay olona nitany se tany dia nafatra faran'izay satria nizarako an'ilay izy se dia lasa mitondra an'ilay izy mbola tsisy tompoko afrininareo no nresaka ny fakalala une semaine dia ahoana adiny firy adiny roa zay no nresaka dia manino se mizarazany aty amiko za tsy miteny hoe marina zany na tsy marina an'Andriamanitra rery fa za tsy anamary teny eo masony se tsisy andony fa zao fotsiny fatary fotsiny ny attitude ao anatin'ny se zay fananam-piasany se dia zao mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy ary Nazareta zay voa mifakalana mandoto ny fony se zay miala amin'ny anaran'i Jesosy dia sisy rehefa tonga dia mitomany fona dada fona marina loatra le izy amenna sa tsy amenna dia zay le izy ao an-tranonay raha vanomboka mitady akapeo dia miteniteny hoe misy azososondray dia izy maintsy ny ao an-trano io vavady io tiako ny olona malemy hiditra eo dia hitsangana tiako isy anjely mitsena ny olona rehetra manana problème ka miditra eo dia andray vahaolana fa aza ampidirina atsy ny jour durant commune zany raha vao mitady ivoana ny resaka dia tsy maintsy mijoro manitsy satria ny fitiavako ny ankonako faran'izay nikeza indrindra dia ny fijoroako hitondra azy ho any an-danitra ny ambony rehetra manaraka noho izany tsy maintsy mipirina rehefa miditra ny vavady mainty io tsy mitondra vaovao tsy mahafinaritra fifosana any ivelany fakalana any ivelany halleloia fanaratsiana any ivelany raha fitondrana mibavaka ao anatiny amen fakatiavana ao anatiny firaisankina ao anatiny alahelo fanahy ao anaty vokatry ny fanahy ao tiafa mafeo an'Andriamanitra vavaka sika dia orinan'izay iverinetondray vavaka ao atsika raha misaotra anao zany amin'ny teny misaotra ny amin'ny fanairana anay ahafahanay misaotra foana satria rehefa renay fahatsaranao dia mahafantatra efa mahatoky ianao tsy miankina amin'ny zavatra lalovana fa mifatokina fotsiny eny an-tananao le izy ary rehefa ianao no miteny dia azo antoka fa tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany mahatsiaro anjosefa Andriamanitra ohatrany hoe tiana ve dia navarotro andevo tiana ve dia nailika ao any amin'ny firenen-kafa tiana ve ohatrany hoe tsy tiany zany kanjo le izy tena fitiavana satria famolavolana toe-po hamelona firenena maro mila mahafantatra anao zay Jesosy mba afahany mitsika eny an-taninady satria mahatoky zay amin'ny fiankinana amin'ny fahatsaranao afaka nisaotra ao anaty fifaliana satria mahalala fa mahatoky ianao saotra tompo no ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen tiaka mafibetsika ao an'Andriamanitra halleluia halleluia na voaray ve ianao androany
faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka ny fanatitra ny fahavolon-karena sakrifisy izay ao am-ponao sy izay tsara indrindra omena ny tompo ataovy tena fruit be ny fonao manome dia izay tsara indrindra omena azy tsy hoe arakaraky ny alehibe na taratasy na vy ny omenao fa le fonao mihitsy no ilain'Andriamanitra androany. Amen. Raha mpitsotsika eto ny fotoanantsika manomboka amin'ny 7 ora maraina fandraisana ny fanasan'ny tompo tanterahantsika eto raha mpitso eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely fanamariana kely araky ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo misy le ray aman-dreny lasan'i Jesosy dia tsy androany ariva antsika no mba miompo-po mampahery ny mpanompony fa raha mpitso ao aorian'ny fotoana raha mpitso maraina ao aorian'ny fotoana antsika no manatanteraka n'izany famangina izany. Manarak'izay dia ny fotoanantsika amin'ny herinandro dia etsy amin'ny Super U Analakely deuxième étage. Latsinainy sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamahana olana, ny alarobia sekoly mpanambinana sy fitahin'Andriamanitra. Ary miverina eto tsika ny Zoma eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora dia ny sabotsy heriny tsika dia efa resahana eto tsy eto amin'ity toerana ity tsika sabotsy heriny fa eny Ambaranjana no manatanteraka ny fandraisana fanasany tompo. Ambaranjana le toerana dia eo amin'ny croisement miditra ny cité planton eo amin'ny croisement zany ianao tsy makaiza fa eo amin'ny croisement dia misy vavahady miakavana an-dalana dia miditra ao amin'ilay ohatran'ny tanàna kely ao ianao dia ao ny fotoanantsika amin'ny sabotsy 9 ny volana febroary. Araroty ny fotoana rehetra izay ananantsika mahatsiaro an'le vavolombelona le mpanompon'Andriamanitra teo le hoe nandray fanasan'ny tompo dia tsy nieritreretina akory le izy fa raha ny apitso dia sitrana nisy narentsika teo hoe akoatran'izay tara dia nisy an'izay teo dia tehiteny amintsika hoe zava-dehibe tsy hoe formule le izy ka hoe tonga raha pitso dia vao mandray an'iny azao dia isy zavatra iova mety misy fa tsy atao formule le izy fa le tena ianao andray an'Andriamanitra mihitsy no tadiavin'le fonao. Dia izay ny tiana ny antanana antsika amin'ireo fotoana marobe izay ananantsika eto amin'ny asa fanompoana akoatran'ireo izay alefa live akoatran'ireo izay direct avy any ivelany dia araroty ireny fotoana ireny satria tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ndao itsangana ary. Le amin'ny heriny io le amin'ny 20 febroary io amin'ny 7 sasany ny fotoana fa tsy amin'ny 7 fa ny rapitso amin'ny 7. Aloha andaontsika anandrana ny tanantsika ty anoloana n'olotra ny fahavolon-karena fanatitra sakrifisy ray amin'ny anaran'i Jesosy tsara loatra ianao tsara ary Andriamanitra mahatoky ianao tsy takatry ny sainay fa ny ataonay aminao androany dia misaotra tsy misy azonay ambara satria tsy vitanay ny zavatra rehetra tsy hainay atao ny zavatra rehetra raha tsy ao aminay ianao. Androany manokana dia manantanteraka ny fanavaozana indray ny fanoloran-teny zay amin'ny alalan'ny fanatitra sakrifisy fahavolon-karena sitraponao zany ary tanterahanay zany misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hiteka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Angana ivavaka ao fofainy amin'ny lanitra ny tananao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotrana amin'ny olona izay nikasihanao androany. Mety misy olona eto Andriamanitra mila kasi-panasitranana avy aminao. Fantatro fa ianao dia Andriamanitra mpanasitrana ary tsisy afa-magaga izay tsy hainao Andriamanitra. Izay tena mino fa tahaka ny anambinanao amin'ny fanahinay dia mitahany fiainanay iray manontolo ianao. Aoka amin'ity takarivo ity ho kasihanao ny marary andray fanasitranana ho afahanao izay vesara nota rehetra mba hiaina amin'ny fahamarinanao. Hongotanao ireo vesatry ny faharatsiana rehetra anananay fo maivana eo am-panompona atsapanay fa voavela helika izay ary andeha misitraponao satria vita fihavanana aminao. Raisy ny fahasoavan'Andriamanitra anananao fo feno fitsarana sy fiadanana ho aminy. Raha ialy eto amin'ity toerana ity ianao ka andeha makivaky ny toerana rehetra izay lianao
dia ana fahatsapana ao anatin'ny fonao fa tsy rery ianao fa manana an' jesosy. Io fiainatokantranonao io ho toeram-panehoana fa ao andray edena. Ny fitiavan'ny mpivady, ny fitiavan'ny mpianaka, ny fifandraisan'ny manodidina dia maro-panehoana fa velona ny fiainantsika indray Jesosy. Mandehana fa ny amin'ny toeram-piasanao koa isehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Naiza misy ianao dia ho vavolombelona ianao. Ahita ny vavolombelona ianao, ny fiasan'ny tanan'Andriamanitra manova zavatra eo amin'ny fiainanao. Raiso ny fahatsaran'Andriamanitra androany ikasika zay aretina any amin'ny sela faran'izay madinika indrindra ary ho tanteraka aminao ty teny ty androany. Teny anankiroa le izy. Zay tsy nambolen'ndraiko izy Jesosy dia hongotako. Miongotra ny fakany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ozy koa Jesosy, raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa nareo. Aoka ianao ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afaka mifatorana, afaka mizioga amin'ny fahotana, afaka amin'ny fahazaran-dratsy, afaka amin'ny aretina amin'izay, afaka amin'ny fanaintenana ihany koa, afaka amin'ny rofotsy esitranina no ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Marina antsika rehetra ty teny ty androany ary efa madio raha teo ianareo ny amin'ny teny koa izy Jesosy. Noho izany izay loto rehetra nafahan'Andriamanitra amin'izay. Raha hialy eto ianao dia hombanao ny fahasoavan'Andriamanitra, hombanao ny fahafenoan'ny tenin'Andriamanitra, hiaraka aminao koa ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra. Andrenao eo vonao teny ilaza aminao foana hoe anaka tia ny lalana ka andiamo. Daontsika isotran'Andriamanitra ny amin'ny fahavitany jeûne prière nandritra ndraiky amin'ny 20 andro. Tsy herintsika natanjatsika izany ho an'izay nahavita fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra fa tsika mifantoka mambavaka. Fanomboana ihany fa mandritra ny titony ity ho ataontsika fanao matetika ny tena mivavaka sy miompo ao anatina vavaka sy fatikanina amin'Andriamanitra. Mba nantsika firaisana tanteraka aminy dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka iray fefa niaino anay ianao. Misaora fefa niaino anay ianao mandritra ny taona. Ary fantatray Tompo fefa namaly anay ianao. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Makasitraka anao zay ny amin'ny valy, ny amin'ny tananao mitsotra, ny amin'ny famindraponao matoky, ny amin'ny fitantananao mahagaga, ny amin'ny famatsianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ny amin'ny fikarakarana ny fiainanay, ny amin'ireo dingana tsy takatry ny saina hitondranao anay amin'ny lala amin'ny fandresena. Manoatra no mipandresy isan'andro zay miaraka aminao satria tahaka ny fanao izay avy nandresy zay rehefa ianao miditra tsehatra amin'ny fiainanay. Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia teneno Andriamanitra. Tompo anjarako amin'ity taona ity no vanginao amin'ny fanotronana amin'izay. Manaiky Andriamanitra vonina ny ompamasinana aminao, ny ray toetra aminao, ny ray fo aminao. Anay ko taria amin'ny fanahinao ho zanaka edy mpanondray eo anatrehany zavatra etra izay andrasanao aminay. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia raha laza sotra ery ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ndaontsika ity tanana mafy be ho azy. Halleluja. Halleluja. Raisy mitsodrano zay tonomiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinareo zao fa ny tompo ombanareo. Ary ireo teny rehetra dia izy fiatraikany eo am-ponareo. Andrenesanareo kasika avy amin'Andriamanitra, andrenesanareo fahatsarana avy amin'Andriamanitra, andrenesanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy teny latsaka ka tsy ho marina eo amin'ny fiainanao satria ny teny dia Andriamanitra. Niza ampiasain'Andriamanitra eto ka hitenitenin'Andriamanitra dia ambarako fa reny teny reny izy fiatraikany ao anatinao, izy fiovana ao anatinao, izy fanovana eo amin'ny fiainanao. Tsofoka rano ianao ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny tahaka izay nambinina ny fiainam-pananao ihany. Amen. Rapitso eto fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Aiza hoe rapitso eto amin'ny fitora maraina, amin'ny fitora maraina nandevotsika samy hotahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Veloma tompoko fa fahasoavan'Andriamanitra.